Ny sasany samy mpanohitra ihany dia mifanjeva dia miady an-trano. Jerefy tsara ny olona manakorotana lasa miady an-trano izao. Rehefa enjehanao rehetra ny olona anankiray na ny point anankiray na ny hevitra anankiray favorizy zany. Sao dia mba misy voakarama kosa raha ny amin'ilay mpanohitra. Iomehezan'ny mpanohana ny fitondrana fotsiny sisa ny zava-misy eo amin'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao ary tsy lavina fa tena mampahazo aina ny fitondrana mihitsy ity zavatra mitranga eo amin'ny samy mpanohitra ity. Ny zavatra hita mantsy amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao dia mikorontana, tsy mifanaraka intsony ny mpanohitra samy mpanohitra, indrindra fa amin'ireo kandida fidiana eto Antananarivo renivohitra. Ao no miady an-trano, ao no miady fa hoe tena mpanohitra ary raha vao tsy mitovy hevitra kely dia lazaina fa voakaraman'ny fitondram-panjakana. Ao koa ireo manaratsy kandida etsy mba entina anam-potenan'ireo kandida hafa sy azahoana olona maromaro. Efa hitantsika matetika any amin'ireny fanehoan-kevitra ataon'ireo olona mpanohana tsy misy fepetrany fitondram-panjakana ireny mihitsy fa imehezana zareo sisa ny kandida avy amin'ny fanoherana. Nandritra ny propagandy izay nataon'ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Arilala Ramanantsoa tamin'ny fa 4 ny volana Novambra 2022 lasa teo zao dia minisitra teo aloha anankiroa mihitsy no niteny dia tsy iza fa i Paul Rabary sy i Lalatina Henriette Rakotondrazafy. Nisy teboka telo no nampitain'ny minisitra teo aloha Paul Rabary. Paul Rabary moa efa fantatsika rehetra mpanaraka ny toetra ara-politika fa piso lelaka amin'ny filoha Andry Rajoelina. Dia nisy teboka telo zany nampitain'ity minisitra ity fa teo amin'ny teboka faharoa dia hita fa tena entiny andresena lahatra mihitsy ny ady an-trano izay ataon'ireo mpanohitra isan-karazany. Rehefa tsy hitan'ireo kandida avy amin'ny mpanohitra hoe inona no afaka hanenjehana ny kandida Arilala Ramanantsoa dia izy mianakavy no miady sy manakorotana ary mifanenjika hoy Paul Rabary. Tsy nanonona anarana moa i Paul Rabary fa efa fantatsika mazava kosa indrindra fa ho an'izay efa mpanaraka ny toetra ara-politika misy eto Madagasikara ankehitriny fa manoloana ny ampamoaka izay nataon'ny kandida avy amin'ny antoko Tia Tanindrazana Itaina Razafinjoelina zany sy ny mpanakanto Bodo mahakasika ny tena zava-misy marina ao anatin'ny antoko TIM izay tarihan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no resahin'ny Paul Rabary eto. Eo ihany koa ny fahitana an'ireo kandida hafa izay mizarazara fa tsy mba hoe mitambatra ho lasa hery anankiray. Zavatra telo no tiako ampitaina aminareo. Voalohany, tsy azo mena olo-kafa n'Antananarivo fa olona manana fahendrena. Raha olona tsy nitondra fahombiazana tamin'ny tantarany sy ny tamin'ny tenany tsy afaka hitondra fahombiazana ho an'Antananarivo. Hitanareo meratsika Madame Arilala ny tantaram-piainan'ny ray manontolo tsy mba niady taman'olona. Ny faharoa, ity tanànantsika ity tsy afaka volena ao anaty korotana. Jerefy tsara ny olona manakorotana lasa miady an-trano izao. Ny olona manana fisainana manakorotana manenjika olona rehefa tsy hitantsony izay enjehana satria tsy misy azo anenjehana ny kandida atsika. Tsy mbola nanao politika io, olona madio io. Ny fahombiazana avy amin'ny heriny fa tsy avy amin'ny zavatra hafa mihitsy. Dia inona ny farany? Mifanenjika izy menakavy. Ary ny fahatelo, tsy maintsy olona tokisana ny filoham-pirenena no afaka mampandroso an'Antananarivo. Taorian'ny nitenenan'ny Paul Rabary dia ny minisitra teo aloha Lalatina Henriette Rakotondrazafy no nandray fitenenana ary tena nanamafy an'izany voalazan'ny minisitra teo aloha Paul Rabary zany mihitsy manoloana an'ilay ady an-trano misy eo anivon'ny fanoherana. Tsy nanonona anarana ihany koa moa i Lalatina Henriette Rakotondrazafy fa rehefa nampitahan'ireo kandida hafa tamin'ny kandida Arilala Ramanantsoa izy dia tena novelesiny akaiky mihitsy ny kandida maromaro ao anatin'ny lisy mpifidianana
toa ny kandida Gasikara Fensoa sy ny kandida Tojo Ravalomanana ary ny kandida Tahina Razafinjoelina. Zareo samy mpanohitra ihany no miady ho ilalatiana Henriette Rakotondrazafy tao anatin'ny propagandy. Sady amin'izay koa mbola nampiany hoe mifanajany ao anatin'ny fitondranao fa tsy misy mifanao tena selazany ho izy. Ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana mihitsy no tiany tenenina manokana amin'izany raha araka ity horonan-tsary ity tamin'ny propagandany kandida Tojo Ravalomanana ity no jerena. Zao allo ny boribory tamin'ny fahatelo aloha fa raha mihitsy fa tompo-tanàna. Tsy zazava baiko avy aty président fa tsy alamy baiko. Tsetsa tsy haritra kely fotsiny iny fa ndao ary rahantsika bebe kokoa ny mahakasika an'izany zavatra notenenin'ity ministra teo aloha ity izany. Ampitao amin'ireo kandida hafa rehetra tsy misy manana ny traikefa ny ary lala raha manatsoa ireo kandida hafa rehetra ireo. Ny sasany raha tsy tare mangatabadika ny anarandray ny eto mangataka. Mety sa tsy mety amintsika? Ny sasany marina fa candidat dia lany solombavam-bahoaka 8000 voix. Tsy lany eto Antananarivo renivohitra hitantana ny tanàna zany. Ny sasany samy mpanohitra ihany dia mifanjeva ao dia miady an-trano ao hoy Paul Rabary namako teo. Isika dia tsotra. Amin'ny fotoana sarotra tahaka an'izao no anohanantsika anehoantsika ny fanohanana ny filohan'ny Rajoelina ary tsy maintsy ametrahantsika kandidaty afaka hiara-iasa aminy, afaka hifanohana aminy anarina ny tanàna Antananarivo ity. Sady miaraka amintsika ne noy ahe, miaraka amintsika ty amintsika ne, ka sady tsy misy tenany tsy misy elahy e. Sady zay aty amintsika mifanaja. Manoloana an'izao fifandirana eo amin'ny fanoheran'izao moa dia manana ny fomba fijeriny ny mpandinika ny raharaha politika Sitraka Ramanjatso John ary nampiseho an'izany fomba fijerin'izany tao amin'ny fampahalalam-baovao Real News tao amin'ny fahitalavitra Real TV izy omaly. Efa tsy foto-kevitra tsony no miady amin'izao fa olona mihitsy no hita mifanenjika. Kandida anankiray no hitambaran'ny kandida enina raha ny fomba fijeriny. Mbola tsy nanonona anarana ihany koa ty mpandinika ny raharaha politika ity fa mazava ihany koa ny lazainy fa i Tojo Ravalomanana no tena votoatin-dresaka eto. Ny kandida Tojo Ravalomanana hono izany no hitambaran'ireo kandida enina ireo eto Antananarivo renivohitra. Matoa enjeny Tojo Ravalomanana dia favorian'ny Antananarivo izy izany satria matetika izay victime no mahafinaritra ny vahoaka Antananarivo ho hiatrany ity mpandinika ny resaka politika ity. Ary farany dia mety ahazo vahana ihany koa ny fitondram-panjakana manoloana an'izao toe-javatra izao, manoloana an'izao ady an-trano misy eo amin'ny samy mpanohitra izao. Ny tia mifanoherana aloha ny fijerevako anazy tena tsy resaka foto-kevitra le ifanoherana, le ifanenjehana fa dia tena resaka olona mihitsy resaka toetra hoe tsy tiako ny toetra ny anankiray dia tena ho enjehako mihitsy zay ve no endrika tena tokony hitondrasana n'ilay firenena, zay ve no tena endrika tokony anaovana n'ilay propagande raha zay ny azo ilazana azy. Rehefa enjehanao rehetra ny olona anankiray na ny point anankiray na ny hevitra anankiray favorise zany fa tsy mahita enjehana fa tsy olona anankiray dia mahazo avantage foana zay enjehany zatra anonona anarana fa tsika mafantao izy no enjehany rehetra zao dia mahazo avantage foana ny enjehany any alonga zany izy tadidio fa Antananarivo manana fomba fijeriny misy foto-kevitra ngeza be mibaiko ny mponina Antananarivo amina resaka fifidianana ohatran'io ary tena hatramin'izay dia izay ny fomba niainana teto Antananarivo. Sy victime foana no mahafinaritra Antananarivo. Mety avantage koa zany ho an'ny candidat zay eo amin'ny antoko-panjakana satria ianao miady an-trano ka ianao nge mpanohatra miady an-trano ianao zany mahazo avantage koa ny ilany amin'izany. Ho an'ny Alain Andriamseza filohan'ny vondrona IFIM ihany koa dia mazava fa tsy faly amin'ny ampamoaka nataon'ny kandida Tahina Razafinjoelina ihany koa izy.
gaga izy raha nahita fa tô tsy nasiany teny mihitsy ny mahakasika ny kandida atolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmar ary Lala Ramanantsoa. Tô ny mpanohitra ihany no teniteneniny kanefa izy ihany koa dia isan'ireo antsoina hoe mpanohitra. Ny sasany lazaina fa mpanohitra inona ny resany toa le mpanohitra ihany no asiany mpanohitra. Zany zavariny tena mampimena le tena kandida mpanjakana mihitsy ny tsy resahany. Ianao nge mba afaka miteny hoe ianona koa zao ihany. Fananeho ny heviny tao amin'ny fandaharana Zoiteny izay nentanin'ny mpanao gazety Ary Nianja Andriantsoa tao amin'ny fahitalavitra Juimin tamin'ny alakamisy faha 1 ny volana Novambra lasa teo koa ny Jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo manoloana an'izao fikorontanana misy eo amin'ny sampanohitra izao. Malahelo dia malahelo ny fony raha mahita an'izao trangan-javatra izao fa mahatsapa kosa nefa ity Jeneraly Ramakavelo ity amin'izao toe-javatra izao fa tsy mahay politika ireo milaza fa mpanohitra amin'izao fotoana izao satria ny toerana no lehibe indrindra. Misy olona tsy te hiala eo amin'ny toerany mihitsy amin'ny mahafilohan'ny antoko politika azy. Tsy nanonona anarana ihany koa ity Jeneraly Ramakavelo Désiré ity fa efa fantatra amin'ny resany sahady ihany koa fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no tiany lazainy. Ka manoloana an'izao fifanenjehana sy savoritaka eo anivon'ny mpanohitra ny fitondran'izao dia miziriziry mihitsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny fitazomana n'io toerana io. Any ka lasa lazaina fa hoe mpamadika daholo izay mba rehetra mikatsaka ny toerana toa azy hoy ny Jeneraly Ramakavelo Désiré Philippe. Tarihan-javatra tena mampalahelo raha ny misehitry ny fanoherana no lasa mifanenjika fanaratsy anao zay ahapotika ny sasany. Tena tsapa mihitsy amin'izay fomba izay ny tena hoe tsy fahaizana politika tompoko sahako no miteny izany. Fa tena fitadiavana toerana fotsiny zany hoe nisy fotoana angambany ny ara-dalana le olona samy anatin'ny fanoheran'ireo dia amin'izao fotoana izao nefany samy mieritreritra hoe mba amonjy ny tanàna Antananarivo, ataoko hoe amonjy ny tanàna Antananarivo zay azo lazaina hoe potika. Ka eo anaty zavatra zany lasa indray le mpanao politika any amin'ny fanoherana no mifanenjika ny dia tsotra ny fahitako azy. Tsotra ny fahitako azy satria misy olona amin'ny mpanao politika zay mieritreritra hoe izy ny tokony ho eo fa tsy olona ny ara-dita aminy ny tokony hoe hanana eritreritra koa tonga amin'ilay toerana. Tena lasa ohatrany hoe anafianakaviana ve zany le fitondrana manana adidy sy andraikitra mihitsy ny voalohana ny toko manomana olona isolo azy fa tsy hoe izy foana ny eo na koa hoe tsy maintsy izy sy ny taranany ihany ny eo. Ny fahitako an'ilay fifanenjehana dia tena misy olona mieritreritra hoe azy mihitsy ilay toerana ary izy ihany na ny tarana ny tokony ho eo fa raha vao ohatra ianao ka misisika anao dia mpamadika ianao. Ary zay ny antony anenjehana azy, mpamadika. Efa nandalo tao amin'ny fampahalalam-baovao tao amin'ny fahitalavitra Real TV ihany koa moa ity Jeneraly ity ka araka ny fahitany azy dia diso paikady tanteraka reto mpanohitra miady reto. Manaraka izany dia tsy misy tombontsoa tokony azo avy amin'ny fanaratsiana mihitsy amin'izao fampelezan-kevitra izao fa tokony samy manao ny azy fotsiny. Olona tsy mahatoky tena ihany no manaratsy ny hafa ka tsy tokony ho fidiana mihitsy ny olona manao an'izany hoy hatrany ny Jeneraly Désiré Ramakavelo. Mampametra-panontaniana azy ihany koa ny hoe sao dia mba misy amin'ireo olona ao amin'ny fanoheran'ireo ary no voakaraman'ny fitondrana mba hanomezana vahanan'izy ireo ary mampiady an'ireto mpanohitra reto. Ndao ary enony izany voalazan'ny Jeneraly Désiré Ramakavelo izany. Zay misaraka ange fasika efa zay mitambatra vato e. Zay ihany ny fantatro fahendrena malagasy zany. Aloha lavitra mitambatra anana hery zay misaratsaraka lasa osa. Lalovin'ny olona fotsiny. Tena diso paikady nareo raha vao mifamiady hatrano fanipaka ohatry ny valalakaro. Iny moa ny ifanaratsiana e. Mitondra makaiky ilay ifanaratsiana. Zay ataonao no ataovy fa ny ataon'ny olona velao ataony. Tsy hitako mihitsy ny tombontsoa azonao ao anatin'ilay fifanaratsiana. Raha tena mahatsiaro tena ianao fa tena manana ny ataontsika hoe mety ho lany. Manana antoka fa ho lany. Aza manaratsy ny hafa. Ny anao ataovy zay ahatsara ny
fampelezakevitra dia vianan'ny olona anao fa zany hafa ny jerena za raha vao olona ny manaratsy ny hafa olona tsy matoko tena zay ny any dikany ary amiko ny olona tsy matoko tena tompoko dia sahako ny teny azafidiana ohatra ny malasa fisainana range sanatriany vava tena sanatriany vava raha hoe tena mieritreritra zany fa sena mandalo atsatsaiko fotsiny hoe sao dia mba misy voakarama kosa raha ny amin'ilay mpanohitra anao anomevahana ny ao amin'ny fitondrana mety misy iny zany so tsika mieritreritra hoe tsy isy zany fa mety isy mihitsy zany zavatra any dia anjaratsika olo-pirenena zay fidy ny mahalala ny tsara ho atelina ary ny mangidy aloha. Efa mafana dia mafana ny toetra ara-politika amin'izao ary samy manana ny fomba fijeriny daholo ny tsirairay manoloana ny ity toe-javatra ity. Samy milaza fa manana ny fahamarinana indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra zany. Ary samy manana ny paikady sy ny fomba entiny andresena ihany koa ireo kandida samihafa ka anjarantsika vahoaka no mifidy an'izay hitantsika fa mendrika ny toerana ben'ny tanàna amin'ny commune misy antsika tsirairay avy. Fa izay indray ny mahakasika an'ity vidéo ity, misaotra antsika rehetra ny ainy dia aza tia no misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.